raha ny raharaha misy eo amin'ny orinasa Jirama kosa indray dia nahemitra ao amin'ny alakamisy fa 17 ny volana septambra avy izao indray ny fiakaran'ny raharaha mpiasa eo anivon'ny Jirama ao anivon'ny conseil arbitrage ny tribunal iny Nosy. Izy ity moa dia tokony atao tamin'ity androandroany ity conseil d'arbitrage makasika indrindra ny teboka valy sy vavan'ny mpitantana ao anatin'ny orinasa Jirama niaraka tamin'ireo mpiasa mitokony izy ity ratsy ahivana. Raha tokony androany tamin'ny 7 maraina ny akaran-draharaha Jirama tetsy amin'ny conseil d'arbitrage Nosy dia nahemitra amin'ny alakamisy fa 17 ny volana septambra izany noho ny tsy fahatongavan'ny assesseur ny mpiasan'ny Jirama avy ety amin'ilay mitokony. Assesseur izay nahazo notification. Araka izany rehefa nisitaka ny fitsarana dia nandray fanapahan-kevitra hanemitra ny raharaha. Mizara telo moa ny fitakiana fahobe nataon'ny mpiasan'ny Jirama ka ilay olana tao anatin'ny fitantanan'ny orinasa Jirama ity niakatra conseil d'arbitrage ity. Mizara telo ny fitakiana fahobe nataon'ny mpiasan'ny Jirama. Ny iray voalohany izao mandeha izao natao en direction générale ny Jirama izay mikasika ny fitantanana anatiny ao anivon'ny orinasa Jirama. Ny fizarany faharoa dia mikasika ny fanoheranay an'ilay Symbion Power izay mbola eo amin'ny stade ny médiation izy zao, mbola hiakatra conseil d'arbitrage koa izy zany aorina manome daty any aty amin'ny tribunal fa mandefa ny PV de médiation kosa ny avy any amin'ny direction du travail makaty dia mahazo daty vaovao indray mbola isy conseil d'arbitrage ohatr'izao koa mikasika an'iny orina fanoheranay ny Symbion Power tsy hiditra iny. Ny fahatelo dia mbola any amin'ny stade ny médiation ihany koa ny ampahan'olana ngeza be eo amin'ny mpiasan'ny Jirama intersyndical Jirama sy ny ministère ny énergie sy ny hydrocarbure mbola any amin'ny stade médiation iny mbola tsy nahazahoana daty na médiation fa rehefa vitany any médiation raha tsy mifanaraka dia miakatra ty amin'ny conseil d'arbitrage koa izy iny. Nanambara ihany koa ireo fariny syndical-ny Jirama fa tsy tonga nanatrika ny fiaonana atao amin'ny direction de travail ny tale général ny orinasa mahakasika ilay médiation ny Symbion Power. Tsy naomby araka izany ny fifampiresahana. Symbion Power omaly dia araka ny efa fantaritsika zany fa rehefa tsy naomby ny tany amin'ny fifampidinina satria tsy nampiantso mihitsy ny direction générale izay nanao sonia anio contrat Symbion Power io tamin'ny 29 juillet izy nanao sonia anio dia nanao ny taratasy izahay nanomboka ny 7 août sy 17 août tsy nisy mihitsy fifampiatsona ka dia niantso tany amin'ny direction du travail izahay dia ny direction du travail no niantso anay fa tsy voantso izahay fa ny direction du travail no tsy maintsy mampiantso ny rotota amin'ny olana ny Symbion Power io. Ny direction générale nefa omaly dia olona tsy mahatapakahatra, olona tsy mahalala an'ilay contrat nalefany fa ny DG anay andriamatotalé généralenay dia tsy tonga nanarika an'ilay fiaonana omaly fa nandefa olona tsy mahalala n'in'iny izy dia vokatr'izay dia tsy naomby ny fampiresana omaly. Ny nitakinay dia tsotra ihany omeo jerevany olona rehetra omeo anay andao iadina itsika hevitra ilay contrat izay nosoniavinao andriamatotalé général kanefa izy tsy tonga tao. Izay nefa no vahaolana izao zava-misy ao anivon'ny orinasa Jirama izao anisany anankiray iny vahaolana aingana sy ngeza be amin'izao fotoana izao ny tokony ho fahatongavana andriamatotalé général mbola miandry azy izahay mandrapatonga ny arbitrage raha vonina ny talé général na raha oviana dia vonina ny mpiasan'ny Jirama hiady hevitra amin'ny mikasika an'io Symbion Power io izay ho ampidirina eto Madagasikara fa ny hitanay hatreto dia tsy mamaly ary afenina io contrat io na aminareo mpanao gazety na aminay mpiasan'ny Jirama na amin'iza na amin'ny mpanjifa tsisy manala an'io contrat io. Ny olona nanao sonia azy ara ity tsy tonga miatrika ny fiatson'ny direction du travail omaly. Mbola itoy araka izany ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny Jirama raha nambaran'izy ireo ary ny baribary tamin'ny alalan'ny sora-baventy hita teny amin'ny tribunal androany ny fitakian'izy ireo ny fialan'ny tale général ny orinasa miaraka amin'ny filan-kevim-pitantanany ary ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo.